afaka miasa avy hatrany ary mafeny ny pitsopitsony momba ny asa zany ny chef comptable avokoa izy 1070 mianadahy vita fiofanana nandritra ny 10 volana ireto. Mpampiofana avy ao amin'ny CLUB des experts financiers izay any Maurice no foibeny no nandray antanana ny Mpampiofana izay niara niasa akaiky tamin'ny technician avy ao amin'ny OZ, ny centre fiscal ary ny CNAPS izay tsy afa-misaraka amin'ny asa zany ny chef comptable. Ireo chef comptable 1070 navoaka androany dia afaka miasa avy hatrany mafy tanteraka ny législation fiscale sy ny mahakasika ny famenao tous les documents fiscaux et sociaux ao anatin'ny déclaration CNAPS sy ny OZ. Ka izahay zany dia makasitraka etona ny fitondram-panjakana tary ny filohan'ny JUIN zay manome vahana ny formation professionnelle ho an'ny tary satria ao anatiny zao fotoana zao moa zany misy Office national des compétences et des formations professionnelles zay natsangany ministère-ny enseignement technique et professionnel sy enseignement zany ny amin'ny zany am'izao fotoana zao de makasitraka zany fisinioa satria manabe voa ny sehetry ny enseignement technique eto Madagasikara. Tsy tandrona hoe atsany ity Mpampiofana ity ny fahasoana attestation fa ny fahafehezana ny asa ma chef comptable no zava-dehibe ilaina ho an'ny faritra nosy tokoa ny fananana technician toy izao ho an'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana.